Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faninaraba-tsika ravako malala hatrity alakamisy 12 ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 2:20, Isaia 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Isaia 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voahosiny de Kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handraisiko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoahako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Androso eo alohanao aho ary andravona ny mpitoatoana sy hanorotoro ny varavarana varahana ary hanapatapaka ny hidy vy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izaho ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy ny Israely voafitoko no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anao anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatra azy ianao. Izaho ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy izaho. Izaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao mba ahafantarana hatrany amin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany fa tsy misy afa-tsy izaho. Izaho ny Jehova fa tsy misy hafa. Dia izaho izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izaho Jehova no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ny lanitra ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana. Aoka ny tany hisokatra ary aoka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena ary aoka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izaho Jehova no efa nataoko izany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny Kirosy na ny marimbarina kokoa zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Kirosy no ampioman'ny Isaia mpaminany na faminanian'ny Isaia mpaminany amin'ity mofinaina ity ry havako. Babo tany Babilôna ny zanak'Israely nandritra ny fitopolo taona, nampanantena Andriamanitra fa hamonjy ny mpanompony. Nampanantena izy fa tsy maintsy hiverina any amin'ny toerana izay nianganina ny tanindrazany ny zanak'Israely na ny Joda. Ary dia amin'ity Isaia 2:20 ity dia mampanantena Andriamanitra ary hahatanteraka izany fanomeza tokony izany fa hiverina miala avy any amin'ny tany nandevozana na ny trano nandevozana avy any Babilôna ny zanak'Israely ary ho tonga indray any Joda, any Jerosalema sy hanarina indray ny tanàna any Jerosalema. Zava-dehibe roa no efa nahazontsika tsy ho hay na ankoatra an'ireo maromaro izay azo resahana ny andininy valo lava dia lava ity. Voalohany dia Andriamanitra dia manam-pahefana feno amin'ny zavaboariny sy amin'ny olombelona rehetra. Andriamanitra dia manam-pahefana feno. Azon'Andriamanitra ampiasaina hamonjena ny mpanompony ny zavatra rehetra. Eto izany dia fantatsika fa i Kirosy dia mpanompy sampy. Ary tamin'ny alalany izany olona mpanompy sampy izany nefa no namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary teneniny mihitsy Kirosy mpanjaka eto manao hoe ianao lay voahosotra. Kirosy izay voahosotra. Dia asehony soatra masina izany fa Andriamanitra mahafaka mampiasa izay tiany ampiasaina mba hahatanteraka ny planiny. Tsy misy zavatra amin'ny voarin'Andriamanitra, tsy misy na iza na inona ka tsy azon'Andriamanitra ampiasaina hahatanteraka ny planiny. Io mamarina ny teny Martin Luther azy. Martin Luther moa dia niteny mihitsy manao hoe na ny devoly aza dia azon'Andriamanitra ampiasaina, hoy Martin Luther.
aza mieritreritra ozy manao hoe ny devoly de tsy voafehin'Andriamanitra, tsia voafehin'Andriamanitra daholo ary azon'Andriamanitra ampiasaina daholo ho Martin Luther. Manamafy an'io moa Calvin. Calvin zay tena mazava mihitsy fa ananan'Andriamanitra fahefana, Andriamanitra tompony zao rehetra zao, tompony zavaboary rehetra, nahariny zavaboary rehetra, ary fahefan'Andriamanitra mampietsika sy mampiaina mandamina zao rehetra zao. Ho zany dia asehon'ny tompo eto de zao amin'ny alalan'Isaia mpaminany fa manam-pahefana izy, mifidy zay tiano fidina, mametraka zay tiano apetraka, mampahery zay tiano ampaherezana, manafaka zay tiano ampanafahana. Lefako malala ndray mantsitsika pino dia mametra ny herin'Andriamanitra. Raha mila vonitsika de ndraindray ferantsika Andriamanitra manao hoe za Andriamanitra vonjeo fa aza vonjena amin'ny alalan'ireo olona rery fa aoka vonjena amin'ny alalan'ireo olona rery ihany. Zany hoe ndraindray tsika rehefa mila famonjena amin'Andriamanitra de tiatsika de zao ny lalana amonjen'Andriamanitra atsika de zay lalana tiatsika ihany. Hoe za Andriamanitra za tsy vonjenao fa tsy amin'ny alalan'ny kristianina ihany ohatra. Tsia. Fain'Andriamanitra ampiasaina na de ny silamo ary rehefa tia hamonjy anao izy. Rehefa tia hanampy anao Andriamanitra de n'Andriamanitra ampiasaina na de ny silamo na ny mpanompo sampy ary. Porofon'izany hoe Kirosy mpanompo sampy. Nefa de ozy Andriamanitra manao hoe ataoko fiasana ianao, ataoko tonga firenena lehibe ianao, ataoko mpanjaka ianao ary horesinao daholo manodidina anao rehetra. Ny tantara de nanamarina Cyrus na Kirosy faharoa na Kirosy lehibe zay any amin'ny taona 816 anao Kristy no nanjaka Kirosy ary azo lazaina ho Kirosy no amperora lehibe teo amin'ny Kirosy fo azo lazaina nanomboka ny ampira na ny firenena lehibe. Zay vao nanaraka i Babilôna zay nambabo ny zanak'Israely tsy mbola tena ampira lehibe fa teo amin'ny ampirany Perse izay nisy an'ny Kirosy. Ny Perse zany moa zany dia nisy an'ny Iran iny, Iran nipakatra ty Eropa aza hatrany Inde aza ny ampirany Kirosy tena lehibe mihitsy ary izy no azo lazaina hoe ampira voalohany namiratra azy lehibe indrindra ary ny soratra moa hita tao amin'ny arkéologie de niteny mihitsy manao hoe voaingana kely de amin'ny taonjato fahasivy folo nahitana an'le soratra lehibe manao hoe zao Kirosy zay mpanjakany zao rehetra zao, mpanjakany zao tontolo zao, mpanjakany Somera, mpanjakany Akady, mpanjakany Babilôna, mpanjakany ny vazatany efatra. Zany hoe Kirosy dia ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe Andriamanitra nahatonga ny Kirosy ho lehibe tahak'izany, na dia mpanompo sampy ary Kirosy. Ary asehony andininy fa dimy tapany farany ozy manao hoe izao efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao. Zany hoe andininy faefatra nanomezako anarana malaza ho anao na de tsy nahafantatra aza ianao. Zany hoe Kirosy de fantatr'Andriamanitra fa tsy nahafantatra azy mihitsy. Saingy zao Andriamanitra nanome hery azy mba hahatonga azy ho fiasana ho fanafahana ny zanak'Israely. Zany hoe fitaovana eo Kirosy, fitaovana tonga fitaovana nanafaka ny zanak'Israely teo ambany vahomby Babilôniana satria resin'ny Kirosy ny Babilôniana. De rehefa resin'ny Kirosy ny Babilôniana, resin'ny Persiana zany dia nafahan'ny Kirosy ny zanak'Israely ndana mody any amin'ny taninareo amin'izay ianareo. Afako mandrakarivo isika teo isika de mieritreritra ny hoe itsika indray no mifantina ny lalana tian'Andriamanitra sy ny fomba tian'Andriamanitra aminjena atsika fa Andriamanitra dia manam-pahefana amin'ny niza rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina aminjena atsika na mpanompo sampy io na tsy mpivavaka io na pino na iza rehefa tian'Andriamanitra ho vonjena ianao de reny olona reny ampiasain'Andriamanitra mba hamonjena atsika ary tsy zany koa ve ho fiainantsika isan'andro. Ny fiarakodia andanantsika amin'ny torony filazantsara nge tsy voatery ho kristianina no namboatra azy fa olona tsy mpivavaka tany Chine tany ohatra. Ny lasantsy antsika amin'ny torony filazantsara nge tsy voatery ho lasantsy nalaina avy any amin'ny tanin'ny silamo avany. Ny fitaovana ampiasaitsika ny micro, ny zava-maneno ampiasaitsika nge tsy voatery ho mpivavaka nanamboatra an'ireny
fa nampiasain'Andriamanitra reny rehetra reny mba hahatonga antsika afaka manome voninahitra an'Andriamanitra, nampiasain'Andriamanitra ny tsy bivavaka mba hahatonga antsika afaka hivavaka malalaka amin'Andriamanitra satria fahefan'Andriamanitra zany. Andriamanitra mana fahefana ary tsy azontsika ferana mihitsy am'izay tiany. Io le mamarina tenin'ny Paoly manao hoe ny zavatra rehetra de miara-miasa azo. Tiavako malala inona ny toe-tsaina? Ny fahatokinan'Andriamanitra, ny tsy fialohavana lalana amin'Andriamanitra. Hoe za Andriamanitra rehefa vonjenao de za mba aza vonjen'ny karazan'olona ohatr' zao, aoka ny olo-masina ihany, aoka ny mpivavaka ihany no ataonao mamonjy ahy, aoka ny volan'ny mpivavaka ihany, aoka ny mpivavaka ihany no anakaiky. Tsy voatery zany mihitsy. Fa Andriamanitra manam-pahefana, rehefa te hanafaka anao izy de matokian'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahay mampiasa ny zavatra rehetra amin'ny fombany. Ary zay no antony nanandratan'Andriamanitra ny Kirosy eto ho an'ny zanak'Israely. Ary mety misy olona any apetrak'Andriamanitra amin'ny toerana ambony noho ianao. Tsy ianao no napetrak'Andriamanitra amin'ny toerana ambony fa olona mety tsy mpinona tahaka izany, fa hamonjy anao izy, ho ampiasain'Andriamanitra mba hamonjy anao izy na hamonjy antsika izy. Dika izany de zao ny zava-dehibe dia tsy ilay fibanjinana ilay olona loatra, fa ny fanekena fa rehefa miasa Andriamanitra tsy misy mahazaka. Mahavonjy Andriamanitra, mahavonjy ny olona rehetra. Rehefa tian'Andriamanitra ny hamonjy ny olona rehetra satria mahana fahefana amin'izany izy. Raha ohatra ka mijery zany amin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Jesosy isika de vao mainka mazava be mihitsy. Vao mainka mazava be mihitsy manao hoe ny fanjakana Rômanina nge nampiasain'Andriamanitra nahatonga ny filazantsara ho voatory eran'izao tontolo zao. Fanjakana Rômanina nge ampire. Jesosy Kristy tompo nombonin'ny Rômanina tao amin'ny hazo fijaliana. Fa nanombonin'ny Rômanina ny Jesosy Kristy tompo ny hazo fijaliana nahatonga ny filazantsara niparitaka nanerana an'izao tontolo zao. Afaka malala. Hain'Andriamanitra miasa amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny olona rehetra rehefa matoky azy sy miverina ao aminy. Fa ny faharoa zay aseho n'ity andinitsotra masina zay zara mofinaina ho antsika ity de izao. Tsy ferana ihany Andriamanitra fa mahay ny zavatra rehetra. Fa izao ekeo koa fa ny fitondran'Andriamanitra de mahasoa mandrakariva. Ekeo fa na de tsy takatry ny saitsika ary fitondran'Andriamanitra io de mahasoa mandrakariva. Olona zay tsy mpivavaka ho isika teo no nampiasain'Andriamanitra mba hamonjy ny zanak'Israely. Hamonjy ny fokon'ny Joda babo tany Babilôna. Tamin'ny fotoana nahababo ny zanak'Israely tany Babilôna de reny taraina ny zanak'Israely, ren'Andriamanitra ny ranomasony. Fa izao amin'ity kosa de asehon'ny tompo fa nivoaka tamin'ny fitahiana mahatrelika ary nivoaka tamin'ny fahasoavana. Tsy niady, tsy nisy ady natrehan'ny zanak'Israely, tsy nisy vonon'olona, tsisy ninninona fa tonga dia navoaka ny Kirosy fotsiny. Miaramilan'ny Babilônianina noravan'ny miaramilan'ny Kirosy, miaramilan'ny Persa zany, novonjen'ny Persa tamin'ny Babilônianina zanak'Israely. Ny Persianina ny maty, Babilônianina no famono tamin'ny Persianina, saingy zao rehefa naresy ny Persianina ry Kirosy de zao nandeha nivoaka moramora fotsiny zanak'Israely. Tsy nisy ratra, tsy nisy nina, de niverina moramora tany amin'ny tany. Amin'ny fotoana zay hananaran'Andriamanitra antsika, amin'ny fotoana zay itezan'Andriamanitra antsika de indraindray lay fangiry firintsika iny, amin'ilay fotoana izahan'Andriamanitra toetra antsika, amin'ilay fotoana amataran'Andriamanitra ny sitrapontsika iny, sitrapony iny, mba tian'Andriamanitra ho fantatritsika ny sitrapony, de izao mangiry firy sika, mijaly sika, mitarainy sika, ory sika. Anarana mety any mitsinan'Andriamanitra mihitsy. Fa izao ekeo. Fa ny fomba fitondran'Andriamanitra mahasoa. Amin'ny fotoana zay tsy ahatakaratsika azy iny de mahaferingezana. Mametra-pahantaina hoe za ve Andriamanitra de nafonao. Roviana no tsara ty fangiry firiko ty. Roviana no tapitra ty fahasahinanako ty. Roviana ny hijanona zao zava-manahirana rehetra zao. Fa rehefa ekenao fa Andriamanitra tsy mampitondra ny zavatra tsy zaka. Rehefa ekenao fa na inona dia
amin'Andriamanitra tsy misy orana tsy miva zany. Amintsika olombelona ny misy orana tsy miva fa amin'Andriamanitra tsy misy orana tsy miva. Rehefa tian'Andriamanitra vana te vana. Fa matoa tsy van'Andriamanitra de zao tsy olana le izy. Isika mahita izy olana fa Andriamanitra tsy mahita an'izy olana. Isika mahita izy tena olana be mihitsy ty fa Andriamanitra tsy mahita an'izy olana satria Andriamanitra nametraka n'iny zavatra iny ho fampahirezana ho fiasana mba hamonjena antsika sampiorenana antsika amin'ny finoana. Noho zany dia matokian'Andriamanitra. Ekeo ny fandaharan'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Aza mikomy amin'Andriamanitra, aza manome tsiny an'Andriamanitra, ekeo ny fitondran'Andriamanitra. Io fitondran'Andriamanitra io mampilamina ny fiainana. Amin'ny fotoana andalovan'ilay zava-tsarotra fotsiny no atsiarovantsika ho reraka, fa rehefa dify amin'ilay fotoana sarotra de zay vao miteny tahaka andro Paoly manao hoe endre fahasoavanao Andriamanitra ny matoy zao. Endre misaoran'i Jehovah ny fanahiko, hoy Davida rehefa tafavoaka ny fizaham-toetra izy. Afaka malala amin'ity andro ity de tian'Andriamanitra ny anananao fahatokiana azy. Tian'Andriamanitra ny anananao fiankinana amin'Andriamanitra. Amin'ity andro ity de tian'Andriamanitra no anananao finoana fa ny Andriamanitra ao de tsy Andriamanitra tapidalaka le, na Andriamanitra manapetra fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ary rehefa iankinanao mandre anao, rehefa iankinanao mahitanao, rehefa iankinanao mamonjy anao. Koa alahelo ary afaka malala matoki an' Jesoa, miankina amin' Jesoa, antsoa izy ho le tononkira anankiray zay fa mamaly anao izy. Mivavaka isika. Tompo am'zoranao zay noho ny amin'ny zotra masina zay mampahery anay, mampitraka anay, mampionona anay. Ary atsapanay fa manam-pahefana ianao Andriamanitra. Mampiasa zay tianao ampiasaina mba hamonjena anay. Maniraka zay tianao irahana mba hanafaka sy hamonjy anay. Ndray zay tompo variana ao anatin'ny zavatsarotra ka feranay ny herinao. Ndray aza zay tianay hamonjy anay no terenay ho fiasana ampelantananao fa ianao malalaka. Zay tianao ampiasaina de ianao no manapaka izany. Ko mangataka izay tompo, ataovy manana fo matoky anao. Ataovy manana fo miorina ao aminao Andriamanitra. Aza vela isalasala, ataovy faly amin'ny planinao. De omeo anay koa tompo ny faharetana amin'ny vavaka fa ny zavatra rehetra de ataonao miara-miasa soa anay. Ataovinay manana faharetana matoky fa ny fitondranao na de tsy takatry ny sainay ara mahasoa mandrakariva satria tianay ianao, azo antoka ianao. De omeo anay ny herim-panahy roso otrany tompo amin'ny fanomponanao. Omeo anay ny herim-panahy hanana fifaliana amin'ny fanarahana anao. Omeo anay ny herim-panahy hifikitra aminao Andriamanitra. Ary amin'ny lalana zay hitondranao anay atao mpandresy zahay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy. Amen.